Halleloia, halleloia. Miarabantsika rehetra amin'izao andro maraina ny 15 ny volana jolay izao tonga soa ianao eto amin'ny fandaharana anina sahaza. Andriamanitra ny ombanao ary azadiny fa ity volana ity dia volan'ny fifandraisana akaiky amin'ny Jesosy Kristy mpanjaka. Androany dia hifantoka momba ny fifadikanana isika. Maro mantsy ny olona mihevitra fa rehefa mifadianana dia izao teknika anankiray sahala amin'ny hoe fomba mahagaga mba hanerenan'Andriamanitra no zavatra haingana kokoa. Ohatra misy miteny hoe raha mifadianana 3 andro zao dia ho tonga haingana kokoa ny fahagagana ho aho. Tsy zany mihitsy. Ny fifadikanana ara-baiboly dia tsy hitsin-dalana mankany amin'ny fahagagana akory, fa fanehoana anohanana izy io. Noana n'Andriamanitra ianao, noana n'azy mihitsy ianao, tsy noana n'izay omeny fa noana azy mihitsy ianao. Ary efa atao mihetra tsitrapo ny vatantsika mba hitady an'Andriamanitra dia misy zavatra lehibe ambarantsika amin'izany. Resaka safiditsika eto, tsy misy hoe manery antsika dia milazintsika hoe Tompo, na dia ilay filana fototra indrindra aza, izany hoe mihinan-kanina dia tsy mielo lalana anao. Tsy zavatra kely izany. Ny mihinan-kanina izany dia zavatra ilain'ny vatantsika isan'andro mba hijoro. Ary na zany aza dia misafidy ilaza hoe tsia amin'ny filan'ny vatana io mandritra ny fotoana anankiray, mba ilaza hoe eny amin'ny zavatra lehibe kokoa dia ninona fifandraisana amin'Andriamanitra. Izany ny dikan'ny fifadikanana marina. Jereo no nataon'i Estera tao anaty baiboly, manoloana ny toe-javatra mikasika ny fahafatesana fiainana ho an'ny vahoaka ny manontolo izy. Dia izao afaka mahafaty azy ny mpanjaka satria samy miseho teo anatrehany izy nefa tsy nasaina. Kanefa inona no nataony talohan'ny andraisana izay ndraikitra izay? Miantso amin'ny vahoaka rehetra hifadianana 3 andro izy. Estera 4:4-9 nahitanao an'izay, azonao vakiana tsara. Tsy nanomboka tamin'ny paikady araka ny olombelona izy, tsy nanomboka tamin'ny drafitra tsara voarakitra izy, fa nanomboka tamin'ny fitadiavana ny fitiavan'Andriamanitra izy. Talohan'ny asa rehetra, talohan'ny teny rehetra tamin'ny mpanjaka dia nisy ny fifadikanana. Fantany fa raha tsy misy ny fitiavana an'Andriamanitra, tsy ampy na inona ny paikady ara-nofo atao eo. Ny fifadikanana koa dia manambara fa rehefa mihetry ny vatanao dia lasa mahazo hery ny fanahinao. Tiako ianao handinika kely ny fiainanao. Firy amintsika no manolotra mora foana, ohatrany hoe adiny iray amin'ny torimaso mba hijerevana sary-mihetsika hatramin'ny farany ohatra. Na hoe satria izao malaza ny baolina kitra dia anaraka ny lalao baolina hatramin'ny farany, na dia amin'ny alina be aza. Ataontsika izany tsy misy fisalasalana mihitsy. Fa fanontaniana dia hoe moa tsika hanao toy izany koa mba hitady an'Andriamanitra? Moa ve mifo aloha hoe adiny iray mialohantsika mba hivavaka ohatra, mba hitady azy? Ny ankabetsahan'ny olona matetika dia izao, tsy manao an'izany. Ary eo no antaniny fifadikanana antsika. Mamerina mamaritra ny lahara-pahamehantsika marina fifadikanana. Mampiseho antsika hoe tena hoe tsika samy rery mihitsy hoe izay ny tena zava-dehibe ao anatin'ny fontsika. Halleloia. Koa inona no tokony ataontsika izany amin'ity maraina ity?
fifadikanina tsy voatery hoe hanina ihany fa manasa anareo hifady zavatra anankiray mety mahavariana anao ka tsy mampifandray tsara anao sy Andriamanitra. Araka ny teniko anao to hoe tsy voatery hoe hanina sakafo izy io fa azo ataony manomboka amin'ny zavatra kely ohatra hoe raha zatra loatra ny finday anao dia asio fifadiana kely ny finday ohatra. Da zatra loatra tsy hitafalo amin'ny tambazotra sosialy ianao dia asio fifadikanina kely io, na mijery televizion foana ny fahita lavitra, na hoe mozika n'izao tontolo izao tianao indrindra dia alefa foana. Mifidia zavatra anankiray hoe zavatra anankiray hoe mibahana toerana amin'ny androm-piainanao dia lasa mahatonga anao tsy dia mitady an'Andriamanitra. Ataovy an-tsitrapo mihitsy ny hoe manajanona kely an'izany, mifady kely an'izany. Mitandrema zao nefa tsy ampy ny mijanona fotsiny amin'ny zavatra anankiray fa mila fienoana ilay fotoana iny. Ohatra hoe ianao zatra miscroll ianao na zatra manao ino moa izy teo Facebook ianao na izay misy zavatra ataonao dia mandany fotoana be ao ianao. Fa zao mila soloinao iny fotoana iny, soloina zavatra mipetraka tsara miaraka amin'Andriamanitra. Ohatra sokafy dia vakio ny baibolinao. Ohatra hoe mivavaha ianao, ndra minitra vitsivitsy fotsiny azy mba hanombohana nyity andro ity miaraka aminazy. Ampidiro ny hira fiderana sy fiankofana mba hisy ny atmosfera lanitra manodidina anao mandritry ny andro. Aza velao banina ny fotoana fa mila fienoana. Izay nahatonga an'i Jesosy Kristy ny teny hoe ny vavaka sy ny fifadikanina, izany hoe sady mifandray amin'Andriamanitra ianao no mifady anina, manome priorité anazy ianao amin'ny zavatra rehetra. Izay ny zavatra secret ny fifadikanina. Mino aho fa nahakasika anao zao hanina saza zao ary andaontsika hivavaka. Raha io amin'ny anara-maherinao Jesosy Kristy dia misaotra midera ary mankalaza anao zahay amin'izao andro maraina zao. Mbola omenao fotoana Tompo hahafahanay mihaino ny hanina sahaza ary mahafantatra ny sitraponao. Tompo, androany dia miompana fifadikanina, omeo hery izay mba hifady hanina, omeo hery izay mba tsy hamelara-pahamehana ny zavatra hafa afa-tsy ny fifandraisana aminao. Eny Tompo, izany ny katsahanay, izany ny rinay mba hifandray aminao. Amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy. Amen. Amen. Raha ohatra ka nakasika anao izany teny izany dia mba zarao amin'ny namanao satria mila fantatsika hoe inona ny tena fifadikanina marina. Ary eny tokoa fahasoavana sy famindram-pona anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao dia hitoetra andro lava ohatran'i Jehovah ianao. Ampitiavana be dia be Dr. Rina Telesforiany.